Ya magnano mbola tsara antsika jiaby zay magnaraka tsy tapaka ny page point carré miarabanao koa za Dr Jean-Luc. Azala lehilahy be magnano lajipo ho anareo tsy ho zaho tamin'ny antsika nahita clipny mpanakanto Wiz Joe zegny niboaka vo tsy ela teo igny izay fofotoagna fohy foniarako taminao sakara fatafiditry laligny aza megnatsiny zafanazy serompetia no bebi tonga zay tsika neto amin'ny point carré nianty atsika dia andesinay ny agny Toamasina agny atsika ho afantatra bebe kokoa momba ny mpanakanto Wiz Joe dia zay midika fa eto amin'ny point carré izy no amaly ny fagnontaniagna atsika jiaby ntao amin'ny commentaire teo igny zay dia zay midika fa hoentsika bebe kokoa manomboka amin'ny A jusqu'à Z makasiky mpanakanto Wiz Joe zegny mpanakanto agnatin'ny label Crystal Music Prod ary mazava ho azy io koa ny projet zegny mbala ho avy hoentiny ty mpanakanto ty ho antsika mazava ho azy izy zegny isy ataontsika hoe coup de cœur atsika tamin'ity vonim-boalohan'ny taogno ity ho antsika jiaby zegny makafy ny mozika malagasy ka izy no vahintsika neto amin'ny point carré fa mialohan'ny izay ye araka ny antsika zio ty mbala aty kone mbala tamana izy koa tsika mankotany hoe Jean-Luc agnandesa voandalagna kone alofo ampiarako amin'ny mina export ny voandalagna atsika satria mina export dia mitondra entagna baka ty France amin'ny conteneur mandeha Madagascar avy agny Tamatavy ny entagna atsika dia alefandrony amin'ny farce jiaby magneragna ny Madagascar ary zao tsika ty volagna hoe Jean-Luc asivasendo evelo kone za mbola andefa fo fa hoantsika jiaby zegny any aty en Europe izy koa tsika andefa vola amin'ny avatsika amin'olotsika ny aty Madagascar zay dia ampiasany application Sendwave ary izy koa tsika mandefa vola voalohany agnaty zegny izy koa no mampiasa ny code promo P carré dia mahazo bonus 20 € bezao alors zay tsika agnaraka interview en exclusivité sur point carré miaraka amin'ny Wiz Joe yezaho nom d'artiste ko moa zany Wiz Joe fa ny tegna agnarako Damaso Bruno za artiste avy Tamatavy za zany ny tegna marigna tezaka agnatina lamoziky za managna zoky roa raika mpihira de raika mpitendry de za zany magnaraka anjare fogna na aiza zany studio andehananjare de après izy niexploiteko de zao hitanare zao 2018 za hita studio voalongany de zao mbola miezaka magnatsara ary mbola miezaka mampitombo ny fikefa koa ya naviany inspiration tsanjara igny moa zany izy igny miainga avy tagnatina fiaina mpitiavana ary za zany mahita fa maro koa zany olo miaigna agnatin'izigny de niraiketiko ankira le zavatra mba ndesiko ankahery an'izay namagna miaigna an'igny situation igny maro be commentaire mahakasiky n'igny lamba igny hoe ela be magnisy zipo patati patata ya zay amin'ny label zany managna styliste zay de nisy fotoagna zany zareo nikarakara défilé de mode de olona tokony agnisan'io lamba io zany tsy sakiny zany nagnisan'ny lamba io de zay moa nagnano tournage an'ity fitiavagna ty de niteny zay taminazy hoe allo ataoko lamba ty de mba ho hitany besin'ny maro koa zany ny sanganasanao satria ny clip moa fitaovagna raika ndesigna moagna niara zay ataon'ny artiste mba ho hitan'ny public donc tsy possible mihitsy ny re hitan'ny Wiz Joe andeha bazara gny zipo na hoe andeha andalana label misy anah moa zany Crystal Music Prod de ny fomba nahitako anazy ary ny dirako taminazy moa zany voalongany nisy bandy amin'ny tanàgna zany nagnotany anazy zany za aiza le sy tokony ahitako an'ity label ty de izy ho amiandraikitra azy de miteny izy hoe azoko de Frank Fix après za nagnantso Frank Fix hoe zaho Frank Fix mba afaka mifankahita aminao de tsy nanda izy de afaka ho izy fa magnantogna anao izy anao amin'ny toerana karan'izao de nagnantogna ny Frank Fix za hoe zaho mba magniry mba te hiditra agnatin'ny label zay noforognonao io de mba ampianoinao zay sanganasanao zay igny mba vitanao izy de nampianaoko anazy moa zay sanganasa vitako de niraisiny za
raha araka teneniny taminahy vao niforogna voatsela zany label, mbola taogna raika niforogna label de jusqu'à zao zany zay mbola mitandraka ny tsara ary tady zegny fomba ahafahanay magnome ny tsara ho an'ny mpankafy. Raha aminahy manokana aloha la moziky sarotra satria izy zany fitaovagna raika izy andesigna mitagna message ary andresegna lahatra ho an'izay mpankafy sy ny mpihaino. Nefa ny olona jiaby nefany samy managna fomba fijeriny ary samy managna fomba fiainany de eo zany aloha ny mahasarotra anazy. Ya ny projet moa de maro hatramin'ny projet avoakanay jusqu'à faran'ny taogna aza efa pare ao fa amoaka tsikelikely zay amizao. Fa ny projet akaiky indrindra ao ny version originale ny fitiavagna izay avoakanay amin'ny fin de semaine io ny extrait TikTok ka magnasa atsika agnaraka ny page. Ya ny hafatra ho an'ny mpankafy moa zany de izy zakaiko teo igny hoe maro de maro ny projet ary za moa zany eto de miteny fa agnameny tsara avy aminahy ary miezaka za agnameny zay tegna tsara ho anareo mpankafy, ho an'izay mpankafy na ny tsy mpankafy na ny efa maharaka na ny mbola tsy magnaraka de Wiz Joe ny page Crystal Music Prod. Eto koa za de magnararaotra n'izay ekipa miaraka aminay Mela Beauté karakara ny resaka volo, Marik Shop miampakanjo, Pick Up maventy be ho an'ny Kikison the Track, Pick Up koa ho an'ny Jenny, Pick Up ho an'ny Tidja Pro izay miara-miasa amin'olo jiaby. Misaotra betsaka ny Point Carré moa ny antso ary nametraka fanontaniagna zay misy mampangidikitika ny de sy ny maro zay magnaraka ny Wiz Joe ao amin'ny réseaux sociaux de amin'ny magnaraka andray. Zay ny raha jiaby mikasika ny Wiz Joe zaregny antsika teto amin'ny Point Carré de isoragna ro namagna mpiara-miasa jiaby ny aty Tamatave zegny any nafatsika nagnaraka igny interview niarantsika tamin'ny Wiz Joe izay de azadigna magnaraka Wiz Joe ny amin'ny page Facebook nazy io koa ny amin'ny page Facebook ny label zegny any misy izy Crystal Music Prod mazava ho azy ary koa azadigna miaraka aminay ny eto amin'ny Point Carré fa eto nosakaiza ny mpanakanto yezaho matoka ngasa chimasa ai baby fakwachi seno you chimatoka ngasa chimasa ai oh no 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 no